Iray amin'ireo adetrehan'ny tanàn'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fanakanana azy ireny ihany koa izay mety hiteraka endrika ratsy ho amin'ny tanàna, miteraka fiakaran'ny rano ihany koa indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Iray amin'izany ary ny tranga etsy Ampahandranetsy mitaky ny fandravana ity fotodrafitrasa ity. Ireo mponina eny an-toerana mbola ravaka Randriamanalatra no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sarin'ny kominina Antananarivo. Niakatra avy roa enina abetsaka ireo fanorenana trano tsy ara-dalàna teto amin'ny kominina Antananarivo renivohitra tao anatin'ny taona vitsivitsy. Ankoatra ny tsy fananana taratasy ara-dalàna mahakasika izay fanorenana trano izay, dia misy amin'ireo olona manao izany fanorenana tsy ara-dalàna izany no manangana trano eny ambony trottoir na eny ambony lakan-drano ka mahatonga ireo faritra iva eto Antananarivo ho dibo-drano. Ahitana izay tranga izay eto amin'ny fokontanina Pandrana noho ny fisian'ireo trano miorina eo ambony lakan-drano ka mamantana ny maloton'izy ireo ao amin'izany lakan-drano izany mihitsy raha ny nambaran'ny mponina. Nitondra fitarainana ireo mponina avy amin'ireo faritra iva manakaiky ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo androany izay miantso amin'ny andravana ireo fanorenana voalaza fa tsy ara-dalàna ireo. Amin'ny ankapobeny, misy amin'ireo trangana fanorenana trano tsy ara-dalàna izay manana ny tany misoratra ara-dalàna amin'izy ireo no entan'ny kominina hikarakara ny antota taratasin'izy ireo eny anivon'ny kominina mba ahazoan'izy ireo ny taratasy fankatoavana ny fanorenana ny trano. Misy kosa nefa ireo izay tranga tsy azon'ny kominina ialana ka tsy maintsy hirosoana amin'ny fandravana ny trano. Ka isany amin'izany ireto fanorenana tsy ara-dalàna eto Ampandrana ireto izay miorina eo ambony lakan-drano ka hina hitera-doza ho an'ny mpiarabelona amin'izy ireo.